Mitoetra kosa ny fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Omaly ary dia tany amin'ny commune Kadinondry Sakaindray no nanatanteraka fanokanana fotodrafitrasa vaovao ny filoham-pirenena sy ny vadiny ary ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Plaque solaire izay mahavita mamokatra herinaratra amin'ny 1000 kW no natolotra ho an'ny CSB2 ao Kadinondry Sakay omaly. Vokatry ny fiara-miasa tamin'ny firenena Sinoa nahazoana ity fitaovana ity ary dia olona misa 2 alina no azo tombotsoa amin'izany. Ity toerana ity izay ahitana toerana fiterahana sy toerana fitsaboana ny fihoatra ankoatra ny fandraisana ireo marary amin'ny ankapobeny. Tonga tany antoerana ny filoham-pirenena Era-Jonary Mampianina sy Ramatoavadiny nanotra izany ny fitaovana izany tamin'ny fomba ofisialy. Omaly koa dia natomboka ny asa fanamboarana ny lalana izay mampitohy any Mahasolo sy Sakay. Mirefy 120 km ity lalana ity izay mampirandray ny faritra Itasy sy Bonglava ary mandala amina commune Misavalo. Mbola nampanantena fotodrafitrasa hafa indrindra amin'ny sehatry ny famatsiana angovan-trano moa ny filoham-pirenena nandritra ity fandalovany tamin'ny faritra Bonglava omaly ity.